Ry havana malala ampifaliana zao tsika miona toy zao andro sabotsy Jesosy ny pasaka azono mandiny tena ny amin'izay nataonao anao ka nitsarovana tamin'ity herinandro masina ity. Andeha mofinaina voalatra amin'izany ny fampizarantsika. Ho aminareo izao mbofidy araka ny fahalalana rahateo izay an'Andriamanitra ray amin'ny fanamasinany fanahy ho amin'ny fanarahana sy ny famafazan-drahany Jesosy Kristy ampitona ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Sabotsy 30 Martsa 2022 banjina tika no hevitra hoe manorina fanekeny tompo. Andeha ry havana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Andriamanitra ianao, mitady anao fatratra aho, mangeta hitanao ny fanahiko, maniry anao ny nofiko eo amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Raha mahatsara anao ampandriana aho, dia mieritreritra anao amin'ny fiambenany alina. Fa efa namonjy ahy ianao, ary eo ambanin'ny aliko ny elatrao no eobiako. Mifikitra aminao ny fanahiko, manao anahy ny tananao ankavanana, fa ireny dia mitady ny haiko ka mampidoza amin'ny tenany. Miditra ny ambanin'ny tany izy, atolotra amin'ny herin'ny sabatra izy, ho anjarany ny amboaholy izy. Fa ny mpanjaka hifara amin'Andriamanitra, ho ravoravo izay rehetra mianina aminy, fa anakombona ny vavan'izay rehetra mandainga. Amen. Of
ivavaka isika. Andriamanitra tompo ny finoanay ianao, mankalaza sy midera me voninahitsy narinao masiny izay. Tompo, mahatsiaro teny izay fampanota. Koa mandeha aliko anatrehanao, miaiky mifahadosonay, mamindra fonay ary mamelahany elikay. Fanamasino, midira ty anatinay, manjaka, amin'ny fianonany teninao, akany mafisy anay avozanay amin'ny finoana ianao Andriamanitra. Ao amin'ilay Jesosy Kristy. Minaran'i Jesosy Kristy tomso mamonjy anay, novanay za mivavaka izany. Ry havana malala mofinainao antsika amin'ny tian'io ty dia hitanao amin'ny epistily faharoa soratao amin'ny Paoly ho an'ny kristianina ho amin'ny fiangonana tao Korinto. Korintianina faharoa toko 7:1-4. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Izao ny fanotelin'ny ankanesako aty aminareo. Amin'ny teny vavolombelona 2 na 3 no anorenana mafy ny teny rehetra. Efa nambarako fahiny sady milaza rahateo koa aho, toy ny nataoko fonim-bola teo aminareo fandrony ihany. Ary ankehitriny raha tsy eo kosa amin'izay nanota teo aloha sy amin'ny sisa rehetra, fa rehefa tonga indray aho dia tsy antra, satria ianareo mitady famantarana fa miteny ato anaty Kristy, izay tsy malemy aminareo fa mahery ao aminareo kosa. Fa voaombo tamin'ny hazo fijaliana izy no ny fahalemena, nefa velona kosa no ny herin'Andriamanitra. Fa izay koa dia malemy ao aminy, nefa hiara-belona aminy ho anareo izay no ny herin'Andriamanitra. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy antsika, ilay maty ho anao, ilay tsarova antsika, ilay famijeny to anatin'ny terinandro masina ity. Azo saboto izao, fanginana satria Jesosy any am-pasana, ka azonao mandinika ny tenanao. Nofinaina isika teo Korintianina faharoa toko 7:1-4, izay soratam-Paoly kristianina tao Korinto izao, manamafy ny famonjena nentin'i Jesosy Kristy ho anao raha manorina fanekeny ny tompo. Dia hoy ny 4, fa voaombo tamin'ny hazo fijaliana izy no ny fahalemena, nefa velona kosa no ny herin'Andriamanitra. Voaombo, fahalemena. Teny roa malazo anatin'ny tapa voalohany izany ry havana. Voaombo no ny fahalemena izy, no ny fahalementsika ve? Tena fahalementsika olombelona ny fahalavona. Avy amin'ny vovon-tany isika ka mora lavo ny fandriky ny tany. Ka ho famonjenantsika amin'ny fahalemena no anomboana azy tamin'izany. No ny fahalemena ve? Tena fahalemena tokoa na ny ekeny ny tona ny fahotantsika. Fa raha tsy izany dia mbola very sika hatramin'izany. Ao amin'ny tapany faharoa misy izao teny izao, velona sy ny hoe hery. Na dia fahafatesana aza ny tanjo fahavalony amin'ny hazo fijaliana, dia resy ny fahaveloman'ny tompo izany noho ny herin'Andriamanitra. Na dia lavo ny fahalemena azy sika dia tsaroa fa efa nentin'i Jesosy tany amin'ny fahafatesana izany mba hahavelomantsika ao amin'ny herin'Andriamanitra. Ry havana malala, fanapa-kevitra lehibe no menanao, azonao mandinika ny tenanao amin'izao Jesosy any am-pasana izao. Asa lehibe sy feno fitiavana ataon'ny tompo antsika, koa amin'izao sabotsy maso izao dia aoka andiny tena isika. An'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ndeha vavaka isika. Tompo, misaotra no mofinainany menao anay, izay nanambara fa manorina fanekeny ianao Andriamanitra ay. Teny miantso ho fandinihan-tena no ambara, voaombo no ny fahalemena ary fahavelomana no herin'Andriamanitra. Akatsy ianao izany no zava-bitika satria adoko famonjena anay mino izany. Tompo, manotenao anao izay ary manavao izany koa. Miaraka aminao amin'ny androm-piainanay rehetra, dia tahio ny fandroantenanay ho anao amin'ny fiainanay, ny didy nomenao anay. Tompo, vonjeo ny firenenay, Esao ny nosinay, tahio ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana ka hositranonao ireo marary, ampahirezinao ireo manamanjo, anohanao ireo marefo-zikolona ihany koa, ary amin'izay ireo mahantra sy sahirana. Tahio ny asa ny fiazakazanay, ny fianarana, ny fikasana tsara rehetra. Mivavaka dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra anay, rehefa nitsangana tamin'ny maty, ary nampianatranay koa ny vavaka manao hoe: ranay eo izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra. Miheno an'io izay alina sahaza ao nay, ary mamelahy ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hotanteraka aminareo ny tsodrana tondrona aran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika, noho ny fitiavana antsika.
ho amin'ny havana rehetra iray finoana eny fiadanana sy ny fitiavana mba amin'ny fitokiana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana ny homba izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Teo an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.